Zay li amin'iny vaovao fa amin'ny alakamisy izao kosa no hanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanomezan-drà amin'ny alalan'ny fanomezan-drà etsy amin'ny banky fitehirizan-drà etsy amin'ny hôpitaly HJRA indrindra ary no hanamarihan'ny fikambanana GMUR sy minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka izany etsika iraisam-pirenena izany. Manome rà, manome aina, kitapon-drà miisa 20 hatramin'ny 100 isan'andro no ilain'ny hôpitaly entina matiana ireo olona marary mila rà eto Antananarivo. Isan'ny tanjon'ny fikambanana GMUR ny hanampy ny mpiarabelona aminy indrindra fa ireo olona tojo tsy fahasalamana ka mila rà. No izany indrindra no antony ilay hetsika fanomezan-drà maimaim-poana izay ho tanterahany etsy amin'ny ivitoerana fitehirizan-drà etsy amin'ny hôpitaly HJRA ny alakamisy izao. Le rà moa efa fantatsarao io tsy azo vidina amin'ny farmasia. Olombelona olona raiky manome rà mahavotra olona ray. De le lio ilainy mila 80 à 100 postes par jour ilainy hôpital iaby amin'ny opération, accident, cancer efa fantatsika. De zay nanavany matetiky programme de ty moa le journée spéciale mihitsy international eran'ny tany izy io fa tsy hoe Madagasikara ihany. De zay ny organiser nazy amintsika ty ko 14 juin. Ny fikambanana GMUR moa dia fikambanana ara-tsosialy manampy ny mpiarabelona aminy. Mangataka zay ny vahoaka fa ho tonga iaby mba hanome rà amin'ny andro io amin'ny HJRA manomboka amin'ny 7 maraina jusqu'à après-midi eo. Entanina araka izany ny rehetra ho tonga hanome rà ny alakamisy izao ao anatin'ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ny fanomezan-drà ho fanavotana ny mpiarabelona aminy.